Fampidira-ketra eto Madagasikara, isan'ny olana goavana ny fisian'ireo lavatanana akaiky ny fitondrana. Fifidianana lehibe pokotany, tsy andry ny sapeo ny fanjakana. Fikasan'ny mpitondra ikitika lalam-panorenana, fikasana mbola anamafy olona ny fahatram-bahoaka. Mivoatra ny raharaha iny anivony anteny miram-pirenena amin'izao raha ny vaovao dia maro ireo solombavambahoaka resy lahatra amin'ny firosona amin'ny fitsipaham-pitokisana ho an'ny gouvernemanta Tsay Christian. Zava-dehibe ny fahatongavan-tsaina ary efa ela ny teo anivony fanoerana no ny antsony maro anisa mba hijery ny tombontsom-bahoaka hoy ny sekretera jeneraly ny antoko HVM. Tsy tokony ho fitsipaham-pitokisana ihany anefa no tokony ho ataony eo anivony anteny miram-pirenena fa eo ihany koa ny fanadiadiana na ny enquête parlementaire manoloana ireo raha mafana toy ny zavamisy eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana sy ny kolikoly izay mirongatra araka ny tatitry ny bianco ny fitsarana amsana ny kolikoly ary ny samifinina sy ny aray hoy ny fanazavana. Betsaka ny zavatra tsy manjary eto, ny fanondranana ny harenan-kibony tany izay kaboraraka, ny kolikoly izay jerim-potsiny, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fitantanana ny orinasa-panjakana toy ny jirama sy ny sisa, ao ny fomba fitantanana ny harenan-kibony-tany anatin'izany ny fitrandrana ao ataon'ny QMM, fitrandrana ataon'ny base toliara, zany zany tokony hanokafana atao koa commission d'enquête parlementaire ary tokony raviravitanana amin'izany na ny manaiky na ny tsy manaiky ny fitondrana tokony hirahina satria intérêt général no resantsika eto, intérêt ny firenena ray manontolo no resantsika eto ary tokony resana zany. Miariary ny tsy fambeazam-pitondrana ankehitriny hoy ihany ny faneho-kevitra miaina amin'ny fandemetsana ny malagasy. Fandemetsana manararaotra ny fahorian'ny malagasy no ataon'ny mpitondra. Manoloana izany, ireo tonga saina no tokony andray andraikitra ary izany no isan'ny asan'ny solombavambahoaka ho hiatrany ity mpanao politika ity. Zavatra sisa amin'izao fotoana zao dia ifandemena fotsiny ny sain'ny vahoaka malagasy, mena vary, mena menaka, mena savony, tsy hoe ratsy zany ao fa ilaitsika reny fa hoy zao hoe fanambanina ny fahefantsika vahoaka malagasy zany raha ohatra ka ny mendrika atsika ny tokony nahazo fahefamividy ara-dalàna sy ara-drariny fa tsy hoe mendrika atsika no tolorana vary isaky ny sahirana, menamenaka isaky ny sahirana, tsy fitantanana fanjakana zany ary tsy tokony zany mihitsy ny andraikitra omentsika ny mpitarika antsika ny mpitondra atsika satria matotsika ny safidy ny président république, matotsika ny safidy an'ireo député sy ny sisa reo dia omena fahefana reo hamaha ny olana vahoaka malagasy fa tsy sanatravana zareo koa no hiteraka korontana amin'ny andavanandrom-piainantsika indrindra ny fampanantenana nanomeny tsy tanteraka amin'ny ankapobeny. Ambony ambany ny tontolon'ny sosialy sy ny toe-karena mitotongana ny fanondranana indrindra fa ireo sehatra stratezika toy ny lavanilina, ny jirofo, ny lamba, mangina, ny fidangany vidim-piainana izay tafakatra 8,400 tamin'ny volana marsa lasa teo. Ny malagasy no mahazo tsy ny ankolaka toy izay niseho tamin'ity herinandro ity manoloana ny fahabetsahany zaza ateraka ka mila fandritra-piterahany. Ny filalaovana ny fahatram-bahoaka no misongadina afatsy ny fampiakarana ny fari-piainan'ny vahoaka ho hiatrany ity mpanao politika ity. Manomboka mandeha ny ritsoka sy ny yaya amin'ny fikotrehana anova lalam-pandrenana ahafahan'ny Andry Rajoelina manao fotoam-piasana fahatelo. Toe-zavatra isan'ny loharanon'ny rombo aty Afrika toy ny tany Senegal ny taona 2024. Marina fa mbola tsy nisy ny fanehoana an'izany mivantana saingy matoa manomboka mivoaka ny resaka dia mety efa mandeha ny fitsapatsapana. Iaraha mandray koa ireo fanambarana sy ny fampitandremana ataon'ireo antoko sy ny état-major politika samihafa. Ny malagasy no tokony ho tonga saina amin'ny fikasana fantarana ny fampijaliana azy ho ny filohan'ny antoko vahoaka amiray na ny vami. Efa 9 taona nitondrana teo mbola mitady 3e mandat ihany. Iny keo le teneniko teo hoe izy ihany ake nanao ny lalam-pandrenana iny hoe tao anaty 9 taona ake zao nitondrana Rajoelina. Oka tsy toatinona mihitsy ny teteza mita zay tena nanombany. Izy ihany telo manao ny lalam-pandrenana io satria manino? Satria netreretiny fa zahoana zavatra be tibe ka raha le resaka ikitikitika lalam-pandrenana aloha no kasainy de tsotra gamane, tsotra ny teniko. Raha izanao Rajoelina tsotra fotsiny teniko hoe mivoa amin'ny varavarana
tena izy toy zay mivoaka amin'ny varavarana tsy alehana mandehana amin'ny lalan'ny fahamarinana tsy troisième mandat zany tsisy olona hifidy anao lui lalam-panorenana zany tsy misy zany tsitsy zany. Fitondrana miaina saritsary mpahamarinana-toerana no misy eto amintsika na teo aza ny fanaovana ampimamba politika tamin'ny fangoronan-tseza sy ny fahefana nandritra ireo fifidianana telo mifanesy ho ihany ny faneho-kevitra. Krizy mandavantaona no setrin'izany ho an'ny malagasy ho iatrany ny fanazavana. Taiza mbola nisy vary 5,000 kilora angatiratsy tamin'ity fitondrana ity de isan'izany ary tompona andraikitra voalohany tsy afa-miala am'izany ny prime ministre tena nampitotongana ny Madagasikara mihitsy nanima Madagasikara raha enganye ka tsoatran'le tamin'le teo fa ho tena izy tena fitsipaham-pitokisana marina tena hoe fahatongavan-tsaina marina mihitsy no ataon'reto député reto. Mitsoka indray ny rivotra mafampana ao Tsimbazaza amin'ny fikasana anao fitsipaham-pitokisana amin'ny governemanta. Miakatra ny fahasosorana noho ny fahatsapan'ireo olom-boafidy ny fanaovana tsinontsina ny antenimieram-pirenena. Marina fa manana ny maro anisany volomboasary saingy mandeha ihany ny fimenomenomana. Ireo rehetra ireo raha fehezina dia samy maneho ny fahatsapan'ny rehetra fa tsy mahomby ny fitantaran'izao fitondrana izao nanomboka ny tetezamita ka asakasak'izay mbola ampitombo ny olana efa misy ankehitriny ho iatrany ity mpanao politika ity. Efa bolana latsaka kely izao no nahavitany ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Hatramin'ny androany anefa tsy misy resaka ny firosona amin'ny fifidianana izay ho lehibe pokotany manerana ny tany repoblika ny Madagasikara. Raha ny lalàna anefa dia 3 volana aoriny ny fandraisan'ny ben'ny tanàna voafidy ny asany no tokony irosona amin'ny fifidianana izay ho lehibe pokotany ny malagasy. Ny mahagaga dia ny fahangina ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana manoloana ny fanitsakitsan-dalàna mitranga eto amin'ny firenena. Atraiza ny fetrany mahampiaro ny lalam-pandrenana ny HCC sy ny fampiarany ny fahefana ananany. Mampiariary ny zavamisy fa tany baranay ny Madagasikara amin'izao hoy Paraina Auguste. Tsisy manara-dalàna sono tsisy état de droit ary mahagaga fa tsy miesika misy na ny HCC ny arbitre zany ny tokony hiteny. Io moa ohatran'ny boly ny joueur ny ohatran'ny samy te angalangalatry daholo fa misy arbitre ny eo tokony hiteny fa tena tsisy état de droit misy. Io resaka gouverneur io ohatra de natao mbola tamin'ny fotoagny tamin'ny HCC tanao hoe temporaire fotsiny io de hatram'izao de sisy. De ohatran'izany ny fokotany nefa ao amin'ny fokotany io misy daholo ange ny fototry ny gn'alatry rehetrarehetra ny zavatra rehetrarehetra sy mandeha io ke de ao amin'ny fokotany. Ao amin'ny fokotany manao ny liste électorale de ny fokotany ny resaka hoe manao ny resaka bureau de vote ao amin'ny fokotany. Raha vao tsy io mbola sy olom-boafidy amin'ny fokotany de mbola eto asika sisy zavatra andegna eto. Fa hafa ihany ny olom-boafidy ary raiky ny fidigny de lany igny digny an'igny. Fa sy andefasana telo ny anarany de ny préfet ny fidy anazy na ny chef de district mifidy anazy tsy tasy lasa sika sy regny tena tsy izy misy regny fa ao ny tena fototra ao am'resaka fokotany ny unité de base. Raha ny vaovao dia mikasa ametraka toro-dalàna momba ny fokotany ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana sy ny tsy miankina. Isan'ny teboka lehibe ao anatin'izany ny fanomezana fahefanan'ny vahoaka ifidy izay olona itokisany ho lehibe pokotany afa-tsy ny lehibe ny distrika intsony no isafidy olona izay tiany ho apetraka. Zava-dehibe io fanapahan-kevitra io ary tokony atao maika izany ho iatrany Paraina Auguste. Tena mila atao sara misy io resaka fokotany io fa io ny fototra na ny fampandrosoana amin'ny raha-toe-karena na amin'ny resaka politika na ny resaka fanara-dalàna de io resaka président fokotany io ary tokony atao engany io alohana élection mandeha fa de magaga satria sy ataon'ery zalahy satria ino ny tena azahoany ka igny regny ordonnance maro be regny maramila mandeha mifidy regny ino sy hovany zalahy satria azahoany électeur io azahoany ino azahoany vato io zavatra io. Isan'ny fototra iaingan'ny fampandrosoana amin'ny lafiny maro ny fokotany saingy ataon'ny sasany fototra ifaharana amin'ny fahefana sy ny alatra rehefa fifidianana. Tokony rahina ny solombavam-bahoaka anovany lalàna mifehy ny fokotany hoy Paraina Auguste satria tokony tsy ny androany ihany no jerena raha tena mpanao politika marina. Olana goavana amin'ny fampidiran-ketra eto amintsika indrindra fa eny anivony fahadijeranana
ny fisinna olona ngezakaiky fitondrana izay mandraha ratsy mandoa etra araky ny tokony ho izy. Ankoatrio, ny fitsabana mpanao politika am'ilay asa anyka manjavona ny vola tokony iditra ho an'ny kitapom-bolam-panjakana hoy ny filohan'ny sendika ny faditsiranana eto Madagasikara. Tsy mahagaga hoy izy ireo. Ratsy tratra foana ny tanjona araketra izay tanjona apetraky ny sampandrarany etra eto amintsika hoy ny fanazavana. Ankoatry olana io dia eo ihany koa ny fahavitsin'ny mpandraharaha sy ny orinasa eto amintsika noho ny olana maro lafy izay tsy mampilamina ny sehatry ny fandraharana. Miasa hirana ny mpandraharaha ankehitriny. Zay zany aloha ny anankiray. Ary tsapa fa memiena ny orinasa miforona sy ireo orinasa izay efa nisehatra teo amin'ilay toerana betsaka no manipy zany. Ray zay. Dia ny dikan'izay zany ilay faharisian'ny olona mandraharaha mihitsy ny efa miena. Zay zany antony anankiray. Ny faharoa dia eo ihany koa tsy afenina fa misy manana tanana lava be amin'ireny orinasa lehibe ireny zany dia idiran'ny mpanao politika izay manana influence ao anatin'ny fitondrana. Zany zavatra zany anisan'ny efa nedivanay foana ao anatin'ilay izy ary anisan'ny efa nitenenina zany zavatra zany tamin'ny FMI hoe manimba amin'ny fampidiran-ketra eto Madagasikara dia ny fidiran'ny mpanao politika anatin'ilay asan'ny hoanina sy ny impôt. 8 taona izao no tsy nisy fandraisana mpiasa intsondry na ny teny anivon'ny fahaditsiranana na ny teny anivon'ny sampandrarahany etra ho hatrany ny fanazavana. Miteraka olana goavana amin'ny fanatanterana ny asa izany saingy toa jeren'ny fanjakana fotsiny ho hatrany ny filohan'ny sendika ny fahaditsiranana. Ao anatin'ny 9 taona izay nefa nandalo Covid sika be dia be ny olona maty ary tsy afa-niala tamin'izany na mpiasa ny douane na mpiasa ny impôt. Isa-taona koa mandeha retraite nefa tsisy misolo. Zany hoe raha asan'olona tokony ataon'olona 5 lasa anankiroa no manao azy dia mazava ho azy zany fa tsy voafehy 100 isan-jato ny olona roa ny afen'ny asan'olona 5 izay. Zany anisan'ny daholo ka tsy mahagaga raha ohatra ka sahala amin'izao zany hoe miezaka na dia miezaka ary ny administration fiscale sy ny administration douanière dia somary sahirana foana ao anatin'ny fanatanterahana an'izay asan'izay satria ny antony dia misy an'ireo zavatra telo nolazaiko teo ireo. Natao hitantana ny fiainam-pirenena rehetra ny fitondram-panjakana ho hatrany ity filohana sendika ity. Isany ao anatin'izany ny arabola hoy izy. Hita foana hatramin'izao ny tsy fanana ny fanjakana politika fampandrosoana entina anatsarana ny fiainan'ilay vahoaka ary isan'izany ny fototry ny fampidiram-bola io ho hatrany ny fanazavana. Manodidina ny 700 tapitrisa ariary ny vola voagiditra tamin'ny konty amin'ny banky nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana desambra 2024 araka ny tatitra. Nenao teo amin'ny 300 tapitrisa ariary izany ny taona 2024 raha ny tatitra izay nataony aray ny alakamisy lasa teo. Isan'ny teboka notsindriny ity sampana miady amin'ny fahazahoana arela tsy ara-dalàna ity ny tokony adivana mafy amin'ny fanondranana antsokosoko ireo harem-pirenena ka isan'izany andramena hoy ny fanazavana. Tsy manana fahefana ho amin'izany anefa ity departemanta aray ity. Makasika ny hoe rondaina boîte de rose sy ny sisa zany aketo aloha dia tsy manana fahefana amin'ireny ny aray fa kosa ny fiarahamonim-pirenena efa manao antso hafa be dia be hoe io raharaha mahakasika fanondranana atsokosoko ny harem-pirenena io arena ara-boajanahary izay tokana matamy Madagasikara io dia tokony andraisana fepetra ka averina fanjakana satria azona volantsika nonoina fanaovana amin'ireny zavatra ireny ary matoly olona manao an'ireny dia misy tombontsoa azony eo dia ireny tombontsoa azo sitrahan'ireny olona ireny zany no avy hatrany dia tokony katsana tsy hisy olona tokony hisikaka an'ireny. Mpiasam-panjakana ireo 300 voakasika amin'ny raharaha fahazahoana arena tsy ara-dalàna sy kolikoly. 900 avy amin'ny sehatra tsy miankina ary ny 20% mbola tsy voafaritra. Miisa 30% ireo fananana nokiazana miampy konty amin'ny banky 320 sy 300 ary fitahirizam-bola tamin'ny alalan'ny finday 420. Samy efa nanao tatitra momba ny kolikoly, ny bianco, ny pak ary ny aray tamin'ity herinandro ity
izay samy nahitana tarehimarika maneo fa ambony ny fisina kolikoly eto amintsika ary saika ahitana ity fahalovana ity ireo sampandraraha mpanjakana indrindra fa ireo vondrom-bahoaka patra itsinjara-pahefana. Efa nisy ny fitoriana momba ny fitrandrahana fasimainty ka sainy orinasa base toliara atao any Atsimo sy Atsimo andrefana raha ny fikaroam-baovao. Tany amin'ny vony bromsana ny ady amin'ny kolikoly sy na ny bianco no nametrahany Flo Zafy Albert izany ny taona 2024. Hatramin'ny androany anefa tsy misy toy ny raharaha. Tsy mazava ny votoaty ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa mikasa anao ny fitrandrahana raha ny loharano-baovao atrandry. Voalaza fa ny tsy fanananasa ny amponina Aotoliara nataon'ny orinasa fitaovana azahoany mitrandraka. Hatramin'ny androandry mbola izay tsy fanananasa izay no entin'ny fitondram-panjakana ho antony anomezana ny fahazahoan-dalana ary misy vola tsy tokotry foroana mihodina Aotoliara renivohitra momba ity raharaha ity hoy Taberan'Andriamanantsoa. Zahay tamin'ny 2016 zay nagnapetraky ny fitoriana tena amin'ny Bianco satria tamin'ny fotoagna io zany ny voalaza tao zany misy sy mazava zany ny contrat sy ny pispisy ny fanakena tamin'ny base toliara io zany sy mazava loso izy flou misy zany flou de ho exploitevanay io de omenareo anay io fa io zany mahafanay mizery ny sanasan'ny toliara zay fotsiny raha sanasan'ny toliara fa sy nazava de zay natonga ny président Zafy hoe adidinareo Bianco ity contrat ny exploitation de base toliara ty fa sy mazava ty aza didio na impact environnemental sy mazava sisan'izany tamin'izany fotoana zany zay ny déposé vanay zay dossier zay io moa ndesin'ny président Zafy maty avao fa sy niasa Bianco hatramizao fa io zany président Zafy efa tena contrat io tamin'ny voalohany. Ny tsy fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina ho ihany ity mpanao politika ity ary isan'ny olana goavana amin'ity tetikasa ity izany. Diso hevitra ny fanjakana mamory olona Aotoliara renivohitra satria ireo mponina any amin'ny fokotany manodidina no tena manohitra ity fitrandrahana ity. I base toliara io sy le exploitation de base toliara io sy no kian'olo fa le fitondrana misy izy tiany zareo hoe zay zavatra ataon'ny fitondrana io de toeriny zareo toeriny vahoaka malagasy fa sy hoe aiza moa i toliara sy ty fanosoana fa le fitondram-panjakana misy zany efa tena leony io zany ka zay zavatra ataon'ny fitondram-panjakana io de toeriny. Tokony hitandra ny fitondram-panjakana ho hiatrany Taberan'Andriamanantsoa. Manana ny fombany sy ny kolotsainy ireo foko voakasiky ny fitrandrahana ary isan'ny mbola tena mandala ny fomban-drazany. Anahirana raha bontolo no hitondrana azy ho hiatrany ny fanazavany. Miantso ny fanjakana indraindraikitra ka hamerina amin'ny toerany ao anatin'ny toe-karena maneran-tany ny antenimiran'ny harena an-kibon'ny tany ivondronana ireo fikambanana matianina amin'ny indostria ny harena an-kibon'ny tany araka ny fanambarana nataon'izy ireo. Tapitra ny fiandrasana tsy manana fotoana intsony Madagasikara sy ireo mpandraraha ao aminy manoloana ny fiazakazaka ny sihatra ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany. Raha ny fanazavana dia fanarara ohatra ny zava-misy amin'ny sihatra iraisam-pirenena ankehitriny. Maro ireo firenen'lehibe sy orinasa ny mila akora fototra izay hananan'i Madagasikara kanefa isika ny lasa sakana amin'ny fitrandrahana izany harena an-kibon'ny tany izany. Tsy Madagasikara irery no manana ireo akora fototra ireo fa maro ireo firenena afaka mifaninana amin'osika ka tokony tsy hanahina ny fitondrahana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ampiroboroboana ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany ao anatin'ny ara-dalàna. Raha ny zava-misy dia sakana ny rafitra tsy mazava sy tsy mirindra, tsy milamina koa ny politika ampitantanana ho ihany ny tatitra. Noho izany dia miantso ny sin'ny rafitra mety amin'ny fampandrosoana ny harena an-kibon'ny tany eto amin'ny firenena ireo mpisehatra amin'ny sehatra ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ireo. Mangarahara ny firindrana, ny famarinan'ny toerana ary ny fahafahana miatrika ny fifaninanana ny fepetra fototra no renana sehatra ao amin'ny harena an-kibon'ny tany moderna, voafehy ary manintona ho ihany ny fikambanan'ireo matianina. Nahitana fiakarana efatra faingo 120 isanjato ny isan'ny kilonga-piadina ny soratra anarana amin'ny fanadinam-panjakana CPE eto amin'ny faritra Analamanga. Misy 920 sy 7,9 ireo mpiadina ny soratra anarana hiatrika ity fanadinana ofisialy voalohany amin'ny ity taona ity.
Ny amin'ny 523 nisana hoe mpiadona raha oharina tamin'ny taondasa. Ny teo tamin'ny fari-piady dipa-ampianarana eto Antananarivo renivohitra no ahitana mpiadona be indrindra. 574 izy ireo no voarakitra an-tsoratra. Ny sisy Andramasina kosa ny vitsy kandida indrindra satria 27 izy ireo. Ny 12 sy ny 13 Mey lasa teo no niatrika ny fanadinana CPE Blon ireo mpiadina teto Analamanga sy ireo any amin'ny faritra 12 hafa. Raha ny tety andro moa dia ny 17 Jona ho avy izao no hanaovan'ireo mpianatra ao amin'ny taona fahadimy ny fanadinana CPE manerana ny Madagasikara. Ny rongatra izy tsy izy ny retina azo avy amin'ny kaikitry ny biby, indrindra ny alika na ny arimontana totoato tamina faritra maromaro teto Madagasikara. Isan'izany ohatra ny zava-nisy tao Maiva tanàna, Morondava, ary ho an'ny teto Antananarivo dia ny tao Ambohipo, Itaosy ary teny Mahamasina no nahitana trangana arimontana. Tany mananaravaratra, alika pirenireny miisa 20 tsy manatompo no nangonina ka novonoina raha nitady-bavao avy any an-toerana. Manaikitra olona ireo alika ka izay no antony nanangonana sy namonoana ireo biby ireo. Tsy ampy ny fanentanana sy ny fahalalana momba ny arimontana indrindra ny ambanivohitra. Mampirongatra izany ihany koa ny fahatarana amin'ny fitsaboana rehefa misy ny tranga, sarotra ihany koa ny fampidirana vaksiny any amin'ny faritra lavitra. Eto Afrika ny tena betsaka ny aretina arimontana azo avy amin'ny kaikitry ny biby toy ny zava-misy any Algérie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi. Roa volana tao aorian'ny fiaton'ny ady teny ivelany nanafika tao Gaza indray ny tafika Israelianina ny 20 Martsa lasa teo. Ny fiandohan'ny volana Mey teo dia nisy ny drafitra narosin'ny Prime Ministra Israelianina ifehezana ny Gaza. Gaza izay efa nogazana Israelina nomboka ny taona 1770 ka hatramin'ny taona 520. Raha ny taremarika dia olona zato ka sivily ny ankamaroany no namony ainy vokatry ny daroka bomba nataon'i Israely ho Malzoma kanefa ny alarobia 20 no efa maty, zato hafa kosa ny alakamisy. Tranon'olon-tsotra no lasibatra, betsaka ireo zaza ny namoy ny reniny ary dia namafisin'ny Israely ny fanafiana tao ao Gaza tamin'ity asabotsy ity. Na dia eo aza ny fanakiana ny raisam-pirenena momba ny fitondran'ny Israely ny ady any Gaza tao aorian'ny fanafiana nataony Hamas ny 7 Oktobra 2024 dia nampitandrina ny Prime Ministra Benjamin Netanyahu tamin'ny alatsinainy teo ny amin'ny fidiran'ny tafika an-keriny ao Gaza mba hamitany hetsika sy handresena Hamas. Ora vitsy taoriana amin'ny fitsidiana nataon'ny filoha Amerikanina tany amin'ny faritra Golf ka nahitany ny anohanana manjady amin'ireo mponina ao Palestina dia nanamafy ny fanafiana ataony ny tafika Israelianina mba ahazoany mifehy ny bande Gaza. Tafiditra ao anatin'ireo dingany hetsika antsoina hoe Chariot de Gideon izao fanafiana izao mba hanatrarana ny tanjona dia ny fampitsorana ireo takalinaina sy ny handresenany Hamas. Namozana Israelianina 200 mahery aina ny fanafiana nataony Hamas ny 7 Oktobra 2022 ka izay no ny tarika izao ady tsy mety vita izao. 120 ireo olona nalaina-keriny ka 7 mbola voatazona ao Gaza. Ny 430 hafa kosa voalaza fa maty. Ny fanafiana Israelianina kosa ankilany dia nahafaty olona 3,5 alina mahery ka sivily koa no ankamaroany raha tatitra avy amin'ny firenena mikambana ihany. Ireo tsy maty noho ny daroka bomba dia maty noho ny anohanana o ny fitarainana. Hatramin'ny 2 Martsa lasa teo manko dia nosakana ny tafika Israelianina ny fanampiana maha olona miditra ao Gaza. Vokany mponina 4 sy roa tapitrisa no tandindondoza vokatry ny anohanana.